Faly miarabantsika rehetrarehetra indray androany a manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka ity fampianarana ity. Faly indray ny tenako androany izy raha fampianarana vaovao amintsika fa mialohan'izany aloha dia hivavaka isika dia hanomboka avy hatrany. Jesosy io misaotra anao zany amin'izao fotoana mamizao indray ahafahana mianatra ny teninao, ahafantaranay bebe kokoa Andriamanitra ny sitraponao ary lalànay ny marina mba tonga anay ho afaka Jesosy ary ahafahanay tena manana an'izany famonjena izany Jesosy dia misaotra anao zany amin'ireto olona maro izay manaiky hiaino izany fampianarana izany io ka ny fanainao masina no amangy anay tsirairay avy ary ny fanatrehanao etoetreto sady amin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fampianarana izao dia misaotra indrindra Jesosy ny voninahitra dia atolotra anao rery anatra amin'ny taloka ho mandrakizay. Amen. Hianatra zavatra hafa indray tsika androany dia ny momba ny batisa. Maromaro aminareo moa no efa somary nametraka fanontaniana ihany mahakasika an'izay batisa izay dia valintsika atao anaty fampianarana daholo ny fanontaniana rehetra izay napetrakareo. Dia zahako fitinana ihany anefa ka raha mbola misy rehefa tapitra ny fampianarana mbola misy tsy mazava tsara na mbola misy tianareo anontaniana dia afaka foana ianareo amin'ny MP aty aminay mivady dia afaka apetrakareo ny fanontaniana fa fonona foana izay amaly ny fanontanianareo. Izay ratsika mahakasika ny batisa androany. Ijerentsika voalohany aloha hanomboantsika azy dia ny hoe inona aloha ny atao hoe batisa, inona ny dikan'ny batisa zany hoe le mot mihitsy le teny hoe batisa, iny zany ijerentsika. Ny atao hoe batisa, ny dikan'le teny hoe batisa zany dia amin'ny teny hebreo izy dia hoe batizo, batizo, ny fanoratra azy BAPTIZO, BAPTIZO. Ny dikan'io dia hoe raha amin'ny teny malagasy dia hoe mandroboka tanteraka, mandroboka tanteraka na koa hoe manitrika, manitrika na hoe mandevina. Zany zany dikany daholo amin'ny teny malagasy. Raha amin'ny teny frantsay izy dia hoe plonger na hoe immerger na hoe submerger na koa hoe se baigner. Zany hoe mazava ho azy zany fa miresaka tontolona rano foana izay zavatra izay mandroboka tanteraka ao anatina rano. Dia ohatr'izay koa hoe plonger, immerger, submerger sy hoe se baigner. Izay zany ny dikany hoe batisa. Mot mihitsy zany hoe batisa afaka manao recherche foana ho anareo amarino satria tsara koa nareo manamarina ny zavatra izay ampianarinay eto. Jerentsika avy hatrany raha tena Andriamanitra hanomboantsika azy dia ny hoe ny any amin'ny marika 9:20. Tena efa haintsika loatra zany teny zany. Marika 16:16 amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy azafady marika 9:20. Ya, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no hoeloina. Eto zany ny fiankinan'ny famonjena dia ny finoana plus batisa. Tsy afaka misaraka zany ireo. Tsy mety raha hoe mino fotsiny kanefa tsy atao batisa. Tsy mety koa mazava ho azy raha hoe atao batisa nefa tsy mino. Fa ireo zavatra anankiroa ireo zany ny fototry ny famonjena. Zany hoe raha te ho vovony zany ny olona dia mino sy atao batisa. Fanontanianareo be dia be manao hoe raha vavy mampionina izy hoe zany le batisako tamin'ny mbola kely sa tsy izy. Valiko atao anaty fampianarana izy jery tena Andriamanitra avy hatrany aloha tsika Lioka 2:10 eo ambadika eo ihany tsy dia mandeha lavitra. Lioka 2:4-7 ange vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka 2:4-7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Simeona nitsodrano azy ireo ka nanao tamin'ny Maria renin'ny zaza hoe indro ity zaza ity no voatendry ho fandavona sy ho fananganana maro ao amin'ny Israely ary ho famantarana holavina. Teto zany Jesosy mbola zaza kely izy dia nentina tany amin'ny tempoly. Izany zavatra zany efa lalàna teo amin'ny Israely hatramin'izay ny zazakely zany efa feno afaka mamaky baiboly nareo fa keo any amin'ny testamenta taloha ohatran'izany ry Samuel tamin'ny mbola kely, ny mpisorona tamin'ny mbola kely sy ny zazakely tao amin'ny tany amin'ny testamenta taloha zany hatramin'ny andron'i Jesosy sy ny makaty hatramin'izao koa zareo mbola mitazona an'izany
zany iny izy ty zany lalàna zany ny jiosy hoe rehefa 7 andro zany ny zazakely tamin'izany de entina ao amin'ny tempoly de raha zazalahykely de eo koa izy ny foraina de eo koa izy tsofina rano teto zany Jesosy mbola zazakely de nentina tany amin'ny tempoly izy de Simeona izay mpisorona tamin'izany fotoana zany efa antitra moa izy olona marina ozy izy ny ten'Andriamanitra fa kiohatra ary amin'ny andininy 120 de mazava tsara aminao ny tantara i Simeona no nitsodrano any Marisy Jesosy ny iray aman-dren'i Jesosy sy Jesosy zany tsofina rano Jesosy teto de teo koa izy zany no ny foraina mbola zazakely izy ka fitsofan-drano aloha zany natao teto tamin'i Jesosy fa tsy tsisy resaka batisa teto fa nitsofina rano izy ozy izy ny olona hoe atao batisa ny zazakely satria misy an'ity ten'Andriamanitra ity any amin'ny Marka 10 vakitsika zay jerentsika vetivety atao amin'ny mazava ho azy fa aty amin'ny testamenta vaovao foana tsika ny hodikodina satria resaka batisa moa no resahantsika Marka 10 Marka 10 aminaran'i Jesosy manao hoe ny soramandry dia nitondrana zaza eo amin'ny Jesosy zay zany ny soramandry aminaran'i Jesosy ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpianana ny teny mafy ireny nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy avelao ny zaza anatona ary aza rarana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy teto zany ny zaza nanatona an Jesosy dia niraharahan'ny mpianatra le ray aman-dreny zany hoe aza entina eny ireo zaza ireo dia tezitra Jesosy ny teny avelao izy anatona ana fa nitoa azy ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe resaka toe-po zany teto no nanoaran'i Jesosy ny zaza zany hoe raha misy olona zany tsy manana toe-po tahaka ny zaza resaka toe-po fahitsiana fantatsika tsara ny toetra ny zaza tsy mety tsara velatsi mora lahatra mahitsy fo madio fo sy ny sisa resaka ohatr'izay toe-po fahamarinana fahitsiana raha misy olona ozy izy tsy manahaka ny zazakely dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra izany olona izany dia rehefa vita izay tean'izay nasain'i Jesosy nanatona azy ihany ilay zaza dia nitsofina rano ireo zaza ireo zany hoe notrotroiny Jesosy misy dia nametraha tanana dia nitsofina rano teto zany tsy resaka batisa fa fitsofan-drano no nataon'i Jesosy teto nitsofina rano ilay zazakely zay zany aloha ny momba an'iny zany hoe zany le batisa tamin'ny mbola kely le ozy zany hoe batisa ny tamin'ny mbola kely iny le raha kely natety tamin'ny loha tsy batisa zany iny raha ny ato anaty baiboly ny jerena satria tsika moa kristiana dia tia ihany ny baiboly ihany tsika no arahantsika dia jiny zany tsy batisa fa fitsofan-drano satria na dia izay fotsy zao dia efa voavaly le izy hoe ny atao hoe batisa dia hoe miroboka tanteraka ka itsika tamin'ny mbola kely tsy naroboka tanteraka atao anaty rano fa nasiana le rano kely mitete fotsiny teo amin'ny loha dia efa mazava aloha zany fa tsy mamaritra ny batisa mihitsy izay fomba izay jerentsika ary fa maninona ary ny zazakely ny tsy atao batisa raha tato anaty baiboly ny batisa resahantsika eto dia ny batisa ny jaune na hoe ny batisa ny fibebahana ny batisa nampianaran'ny jaune zany dia batisa ny fibebahana ka mazava ho azy ny olona mibebaka zany dia olona efa lehibe na hoe tsy ten'Andriamanitra dia Marka 1:4 jerentsika vetivety Marka 1:4 aminaran'i Jesosy dia niseho Jaune izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa amin'ny fibebahana ho famelan-keloka nandeha zany Jaune mpanao batisa dia nitory teny izy mibebaha ianareo areo ka samy ho atao batisa mba ho voavelany elokareo batisa ny famelan-keloka batisa ny fibebahana dia mazava ho azy fa olona matoa zany Jaune mitory teny amin'ny olona ohatrany tsy zazakely no toriana teny fa olona lehibe olona afaka mandray afaka miaino ohatr'izay ihany zany apôstôly 3:13 tsika moa rehefa fampianarana dia tena milomano anatina verset
Anefasika na dia efa milomano ary dia mbola fitinina ihany ny fampianarana satria tena be dia be mihitsy ny verset fa fitinina foana izany. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo ange jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahaefatra amby roapolo jerentsika izay tena Andriamanitra izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy rehefa notoriany Jaona tamin'ny olona Israely rehetra aloha ny batisany fibebahana fony tsy mbola tonga izy. Fony tsy mbola tonga Jesosy mbola tsy tonga ahoana moa Jesosy efa teo fa Jesosy tsy mbola nanao ny asany amin'ny maha-Mesia azy. Izany hoe mbola tsy nanao asa zany Jesosy fa Jaona efa nitory batisa. Efa nandeha nitory teny foana izy. Dia efa be dia be ny olona natao batisa satria resy lahatra tamin'ny fampianaran'ny Jaona nitory teny Jaona dia nataony Jaona batisa. Ka batisan'ny fibebahana zany no resahantsika eto. Dia mazava ho azy averiko ihany olona efa mahay mibebaka no atao batisa. Zany hoe raha zazakely 2 taona zany na 1 taona na mbola atao ke 5 taona azy na mbola 10 taona azy angambany. Mbola sarotra aminy ihany mandray an'izany hoe mibebaha ianao mibebaka ianao sy ny sisa. Tsy mahay mibebaka ny zazakely. Fa ny olona mahay mibebaka zany dia olona efa lehibe zany. Ijery tena Andriamanitra ihany ary tsika Matthieu. Jerentsika aloha vetivety Lioka. Zafady. Lioka toko fahatelo. Lioka toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo no jerentsika androany. Luka 3:23. Ary tokony ho efa 30 taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharaany. Teto zany Jesosy dia 30 taona eo amboniny eo amin'ny andininy faha 1 amby roapolo. Ny soramandry dia hoe ny nanaovan'ny Jaona batisa any Jesosy. Zany hoe natao batisa zany Jesosy dia rehefa vita batisa amin'izay izy dia teo izy vao nanomboka nanao ny asany amin'ny maha-Mesia azy amin'izay. Hanao ny raharaany, nao andreny fahagagana, itory teny sy ny sisa reny. 30 taona ozy izy ilay tenin'Andriamanitra. Tokony ho efa 30 taona Jesosy zany hoe olona efa lehibe zany Jesosy vao natao batisa. Aleloia fa tsy tamin'izy le zazakely le nentina teo amin'ny Simeona. Fa efa olona efa lehibe 30 taona izy vao natao batisa. I Jesosy izay mariantsika tsara fa raha nisy olona tena tsy tokony natao batisa zany mihitsy ny tata anaty Baiboly dia Jesosy satria araka ny teniko taminao teo hoe ny batisa dia batisan'ny fibebahana ny resahantsika eto. Jesosy anefa tsy nanota. Tsy nila nibebaka izy. Fa ny batisa zany dia tsy hoe zavatra nampianaran'i Jesosy fotsiny. Io zany tsy niteny tamin'ny mpianatra fotsiny hoe mandeha any nareo dia ampianarin'ny olona ny batisa dia izay mibebaka dia ataovy batisa. Fa Jesosy tena ny mihitsiny no nilatsaka natao batisa izy mba ho fianarana ho antsika fotsiny nanaovany an'izany. Fa tsy hoe Jesosy nanota, tsia. Fa izy tsy nitoriany fotsiny ny batisa fa tena natao izy. Natao mihitsy izy mba hanehoana hoe ohatr'izao ny fomba anaovana batisa. Za mihitsy aloha ny atao batisa mba ho arahanareo rehetrarehetra mpanaradia. Dia jerentsika zao Matthieu toko fahatelo. Matthieu toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo. Matthieu toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny nanaovan'ny Jaona batisa any Jesosy. Vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay Jesosy avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izany tokony hataonao batisa. Ianao indray ve ny makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra ka tenekeny izy. Teto zany Jesosy nanatona ny Jaona. Tonga teo izy Jaona zany efa eo mpanaovana batisa fa hoaka be dia be izy tamin'ny fotoana eo amin'ny on'ny Jordana. Dia tonga koa Jesosy nanatona teo. Dia tsy nanaiky hanao batisa any Jesosy Jaona, normal be le izy. Satria Jesosy olona tsy nanota. Ary marina be mihitsy ny tenin'ny Jaona hoe za ve tokony ataonao batisa dia hoenao indray ny ataoko batisa. Fa ozy izy nivaly tenin'i Jesosy hoe ekeo ihany ankehitriny. Mba hanina ozy izy mba hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Riavana malala. Teto zany Jesosy dia hahatanteraka fahamarinana rehetra amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny batisa. Ny olona anankiray zany rehefa atao batisa
dia eo no atao hoe tanteraka amin'iny olona iny ny fahamarinana rehetra. Halleloia. Eo amin'iny fotoanany batisa iny. Dia ozy izy Jesosy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Fa izao inona? Tsika zao rehefa miteny hoe izao ohatra zao za zao hoe te hampiseho zavatra anareo hoe ohatra hoe te hampiseho fomba fanaovana zavatra anareo za. Ohatra hoe misy zavatra ataoko zany dia tiako hampisehoana anareo ny fomba fanaovana azy. Dia mitena hoe izao, ataovy an'izao le izy. Ataovy an'izao, misy zavatra ataoko zany hoe fihetsika ataoko eo hampisehoako anareo hoe zao fomba izao. Zay zany rehefa miteny malagasy sika dia zay mazava tsara hoe izao, ataovy ohatr'izao. Ka inona ary le izao tenenin' Jesosy eto? Zao fomba zao, inona le fomba? Jesosy nidina tao anaty rano. Nilatsaka tao anaty rano Jesosy. Halleluia. Nidina teo amin'io Jordana izy. Dia nataony Jaona Batisa zany hoe tanteraka tamin'i Jesosy mihitsy zany teto le hoe miroboka naroboka Jaona tanteraka tao anaty rano izy. Teto zany tanteraka le plongé na le hoe se baigner le nitenentsika teo. Tao anatin'io Jordana Jesosy natao batisa. Teny amin'ny rano tena rano be fa tsy hoe rano tena afaka ilomanosana, afaka mampiletika tanteraka zany. Fa tsy rano kely nateteny nataony Jaona teto. Fa niroboka tanteraka tao anaty rano Jesosy Kristy tompo. Tsika zany dia araka ny teniko teo, raha mpanaradian'i Kristy zany tsika dia mazava be fa tokony atao batisa satria Jesosy aza natao batisa. Nilatsaka tao anaty rano. Batisa ny fibebahana ozy izy ahako ny batisa nataon'i Jesosy. Ny batisa zany fanaporofony fa efa nibebaka marina ity olona ity. Fanamarinana fa efa nibebaka marina io olona io satria andao itsika jery ten'Andriamanitra ny amin'ny Matteo 28. Matteo 7:20. Jerentsika andininy 7:20. Matteo 7:20 andininy 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandediko anareo. Halleluia. Dia Jesosy dia naniraka ny mpianatra hoe mandehana ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy. Zany hoe misy dingana zany atao rehefa ho atao batisa ny olona anankiray dia maninona aloha mianatra. Jesosy tsy niteny hoe mandehana ianareo tonga dia toreo fotsiny ny olona dia izay mibebaka tonga dia eo ihany dia izay manaiky fotsiny eny dia atao batisa. Fa misy fianarana, ataovy mpianatra alohany. Dia rehefa vita avy mpianatra izy dia izay izy vao atao batisa. Ka ny batisa zany dia fanamarinana fa io olona io dia efa nandalo fianarana. Efa nibebaka ihany koa dia efa nandalo fianarana ihany koa. Jerentsika ihany asan'ny apôstôly jerentsika asan'ny apôstôly 2:2-7. Asan'ny apôstôly 2:2-7. Be dia be moa ny araka ny teny toe raha ny resaka batisa tena be dia be fa vitsivitsy kely ihany ny verset jerentsika eto fa afaka mijerinareo rehefa any an-trano. Asan'ny apôstôly 2:2-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3 arivo ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Petera teto no nitoriteny. Toriteny zany Petera. Dia rehefa nitoroteny Petera dia resy lahatra ny olona. Voatsindro natampony ny olona ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa resy lahatra amin'izay ny olona, izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa. Izay nandray tsara. Zany hoe nisy olona zany tsy nandray tsara. Nisy olona be dia be zany teo ny tenena amin'ny Petera fa nisy koa ny tsy nandray tsara. Fa eto dia hoe izay nandray tsara dia miverina foana le resaka hoe zazakely.
Karaha zazakely notorian'ny Peterateny tsy afaka ny handray tsara zany mihitsiny. Fa ny olona afaka mandray tsara sy mihaino tsara dia olona lehibe, olona mahalala, olona tena afaka tsara mihitsiny, tena maharesy lahatra anazy ny teny zany. Ka izay rehetra nandray tsara an'ilay teny zany no natao batisa. Fa mazava ho azy, izay rehetra tsy nandray tsara dia tsy natao batisa, izay rehetra tsy nino dia tsy natao batisa. Maromaro moa ny momba n'io teny io resaka hoe izay rehetra nandray tsara ny teny ohatrany koa ry Filipo nisy fotoana ry Filipo nitory teny dia izay nino tsy nandray tsara ny teny dia natao batisa. Ohatr'izany daholo ireo mpanompon'Andriamanitra ireo afaka mijery nareo zany, mipetraka foana zany tato anaty baiboly hoe izay mino sy atao batisa no vonjena, satria nitohizan'ny mpianatra tsara mihitsy ry Cornelio Menakavy efa nijerentsika ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 any rehefa nihaona tamin'ny Petera zareo dia natao batisa ihany koa zareo, nino dia natao batisa. Tsy afaka nijanona fotsiny teo amin'ilay mino zany fa tsy maintsy natao batisa koa izy mianakavy mba hatanteraka an'ilay fahamarinana rehetra. Dia ohatr'izay daholo ireo mpianatra rehetrarehetra ireo nanao batisa ny olona rehetrarehetra izay voatarika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay nino dia natao batisa. Mijery ten'Andriamanitra ihany tsika araka ny teniko hoe fitinina dia fitinina, satria mbola betsabetsaka ny zavatra resahantsika eto androany. Romana nge toko 9, Romana toko 9 andininy 4. Romana toko 9 andininy 4 nge vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Eto zany dia mipetraka indray ilay teny nijerentsika tany amin'ny voalohany hoe dikany hoe batisa ihany koa dia hoe mandevina. Hoy izy ilay teny Andriamanitra hoe koa niarana levina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa isika. Inona ny hevitra izany teny zany? Ny olona anankiray zany rehefa hoe mibebaka zany hoe ny atao hoe mibebaka aloha dia efa ny anarantsika tao aloha teo miala tanteraka amin'ny fahotana, tsy mamerina intsony. Fantatrao zany hoe tsy nety ny nataonao, nanota teo anatrehan'Andriamanitra ianao dia mibebaka ianao, dia mandray famelan-keloka ianao. Amin'iny ianao dia efa voavela heloka. Ianao zany rehefa mibebaka dia efa voavela heloka ianao. Dia eo amin'izay ianao ilay maty amin'ny fahotana. Ohatra zao hoe ianao nijangajanga be taloha, na nangalatra, na namon'olona, na inona ny zavatra nataonao taloha. Ninona zany karazana fahotana nataonao, na dia mena tahaka ny jaka aza ozy izy ny fahotanareo dia fotsian'Andriamanitra tahaka ny oram-panala, zany hoe ninona fahotana nataonao dia voavela heloka ianao rehefa mibebaka. Dia iny ianao mibebaka iny amin'izay zany miteny ianao hoe Jesosy za tsy hanao an'iny zavatra intsony dia voavela heloka ianao. Eo zany ianao ilay mamelanao Andriamanitra dia mamafa ny fahotanao rehetrarehetra izy. Dia amin'izay fotoana izay ianao no atao hoe olona efa maty amin'ny fahotana. Maty zany ilay mahaenao anao, maty ilay fijangajangana, maty ilay fisotrotoka, maty ilay fifohana sigara, maty ilay famonoan'olona, maty ilay alatralatra kely, maty ilay lainga, maty daholo ny fahotana rehetra. Dia amin'iny fotoana iny ianao no atao hoe maty amin'ny fahotana. Ny tsy fanarahana ny dalàna rehetra, ny fandikana sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra nataonao tany aloha tany maty rehefa mibebaka ianao. Dia eo amin'izay zany ilay maty iny. Dia ny batisa amin'izay zany arak'ilay ten'Andriamanitra eto fandevenana. Ohatran'ny tsika ihany hoe misy olona zao eo maty dia efa mitsitra ilay olona efa maty, efa tsy mihetsika tsony, tsongotsongona tsy mihetsika, atao inona tsy mihetsika. Fa iny olona iny avy eo entina dia alevina iny, alevina any am-pasana. Ka ny batisa zany dia endrika fandevenana fahotana, mandevina fahotana. Ianao zany raha mbola tsy vita batisa ianao nefa ianao efa nibebaka, ianao efa tsy manao ratsy tsony, ianao efa tena mivavaka be, fa mbola tsy vita batisa, amin'izay fotoana izay zany ilay fahotanao efa maty fotsiny fa mbola tsy nalevina. Fa ny batisa amin'izay no andevenana an'iny fahotana iny. Dia rehefa mitsangana avy eo ianao izy dia miara-tsangana amin'ny Kristy, olom-baovao tanteraka mihitsy ianao rehefa vita batisa, satria efa nalevina mihitsy amin'izay ilay faty teo, ilay fahafatesana teo, ilay
le fahotana teo zany efa tena nalevona mihitsy am'izay a de mitsangana aveo ianao a de olom-baovao tanteraka am'izay a ianao. Zay zany no endriky ny batisa. Ka ny batisa zany tsy hoe ahoana moa zany tsy hoe eo am'le batisa ianao vao mibebaka. Tsy hoe zany hoe misy olona ohatra hoe iny a de entina mihitsy izy mbola tsy mibebaka mihitsy a, olona tena mbola nanota mihitsy fa efa ao anaty rano am'izay efa eo am'le manao fanekena iny am'izay vao miteny hoe za Jesosy tena ilako am'izay ny sigara manomboka androany. Manomboka androany Jesosy tsy jangajanga-tsony, manomboka androany Jesosy tsy ten-daty-tsony. Fa olona efa maty tamin'izany rehetrarehetra zany no atao batisa, efa tena hoe efa niala tamin'izany mihitsy le olona. De alevonao am'izay sisa le fahotana. Ny batisa de araka ny tenintsika foana hoe tapakila anankiray a idirantsika ny lanitra ny fanaovantsika batisa. Izy tena Andriamanitra antsika iverenantsika le Matthieu teo. Matthieu 7 iverenantsika izy teo a. Matthieu 7:9-10 sy 7. Le teny teo ihany tamin'ny Jesosy natao batisa ihany a iverenantsika. Amin'ala Jesosy Matthieu 7:9-10. Ary raha vao natao batisa Jesosy de niakatra avy teo amin'ny rano a niaraka tamin'izay izy. Matoa izy niakatra avy teo amin'ny rano de avy nidina izy zany aloha. Zany hoe le niteneko teo hoe milatsaka mi-plonger ao anaty rano mihitsy izy a. De avy eo am'izay izy niakatra avy tao. Efa vita batisa am'izay zany Jesosy le izy mivoaka avy eo anaty rano iny. Nana Jesosy raha vao natao batisa Jesosy de niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary in'izao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako sady sitrako. Hatramin'izay Jesosy a olona nandeha teny fotsiny izy. Tsy mbola zanaky ny mpandrafitra teny a. Ohatry ny olona rehetra teny a. Tsy mbola nisy zavatra nampiavaka azy. Tsy mbola tena fantatra na de efa gaga ihany aza ny olona hoe 12 taona Jesosy de efa nampianatra tany amin'ny tempolo de gaga ny olona hoe taizany na aizany io zazy io an'izany fahalalana be dia be zany sy ny sisa. Fa teto am'izay zany Jesosy rehefa natao batisa am'izay izy de izy le niakatra avy eo anaty rano iny de nidina ny fanamasina naka endrika voromailala. De tao anatin'izay ihany koa nisokatra ny lanitra hozy izy ny tenin'Andriamanitra ary nizao nisy feo avy tany an-danitra. Zany hoe io feo avy tany an-danitra io tsy Jesosy rehetra no naheno an'io fa ny olona rehetra nanatrika teo a naheno an'io feo avy tany an-danitra io. De le feo a ny teny toy izao manao hoe indro ny zanako izy teo an-danitra no ity ny zanako malalako izay sitrako. Any amin'ny verset hafa any izy de mbola miampy hoe izy no henoy. Teto zany Andriamanitra de nampiseho am'izay nilaza ofisialy retany ren-danitra fa Jesosy a de zanak'Andriamanitra izy. Araka ny teniko anao teo nanomboka teo izy de nanao ny asany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy am'izay. Naneho ny fahefany am'izay izy teo a. Nanao fahagagana ny toriteny sy ny sisa. Ka isika zany rehefa atao batisa de tonga amintsika koa io teny io. Ny olona anankiray zany rehefa tonga eo amin'io batisa io rehefa le miala avy eo anaty rano iny izy de ataon'Andriamanitra retany ren-danitra am'izay fa ianao de zanak'Andriamanitra. Halleluja. Ny ao an-danitra ao zany tena manakoako mihitsy tena ranao rehefa atao batisa ianao hoe zanak'Andriamanitra zanako a ianona de misoratra tsara ao ny anaranao. Ny batisa zany de ohatrany hoe fanoratanao ny anaranao ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra, ao anatin'ny bokim-pianakaviana fa enao de zanak'Andriamanitra ianao. Zay zany a endriky ny batisa. Satria zay mihitsy teto no nitranga tamin'i Jesosy. Teo izy vao nandre ny olona rehetra hoe tena zanak'Andriamanitra kay Jesosy. Teo koa Jesosy vao tena natao retana ren-danitra e. Hoe io ny zanako malalako sitrako io. Ka za zany tena te anentana anao raha tianao zany hoe ho anisan'ny tena ho ankohonan'Andriamanitra de ianao mila atao batisa. Fa mialohan'ny batisa aloha mila mianatra ianao.
ary tsy vitany mianatra fotsiny fa mila resy lahatra ianao amin'ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Mila resy lahatra ianao satria any le finoana any amin'ilay fandresen-dahatra anao zany no finoanao. Dia iny amin'izay no ampiana batisa sisa rehefa avy eo. Ny batisa zany dia araka ny teniko teo hoe karazana tapakila anankiray izy io ahafahanao miditra ny lanitra. Ohatra antsika ihany ohatra izao hoe rehefa misy train mandeha transport tsika na ohatr'izany dia misy zavatra eny aminao eny ahafahanao miditra ao anatiny io. Dia ny batisa tena ohatr'izay mihitsy, afaka ho very ny tapakila iny. Tsy ny olona atao batisa rehetra akory dia tsy maintsy voavonjy daholo, tsy fa misy olona vita batisa fa mbola afaka ny ho very. Ny batisa zany tsy tanjona fa dingana, zay zany averinay foana. Dingana ny batisa, dingana atao ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny batisa fa tsy tanjona velively. Ka raha ohatra zany misy olona miteny hoe efa vita batisa fotsiny ahako dia avy eo izy nefa manaonao foana dia very ihany ny tapakila iny, fa aza mieritreritra ianao efa voasoratra ny anaranao efa hoe zanak'Andriamanitra ianao dia tsy ho very intsony. Izay mahatratra amin'ny farany koa nefa no vonjeny. Ka na natao batisa aza ny olona nefa miverin-dalana dia very ihany izy. Fa iny fotsiny zany tapakila hoentinao iny, raha mahatratra amin'ny farany ianao dia vonjena ianao. Ka zah zany manentana antsika rehetrarehetra. Nisy nanontany moa dia valiko ety ihany koa ilay fanontaniana sao dia misy tratran'izay koa nareo. Nisy olona nanontany hoe izy efa natao batisa tamin'ny rano be le miroboka zany, kanefa izy mbola tsy mibebaka. Nanentana fotsiny zany ilay tao amin'ilay fiangonana na hoe efa fomban'ilay fiangonana hoe manao batisa amin'ny rano be dia niroboka tao izy. Dia nefa izy mivoaka avy tao mbola tena olona tena manota, tena mbola olona tena tsy mibebaka mihitsy fa dia miroboka tao anaty rano fotsiny. Ka zany zavatra zany tsy batisa ny fibebahana zany fa atletika. Tsy natao batisa ianao zany fa nanao atletika fotsiny tao anaty rano satria ianao tsy mbola nibebaka akory. Araka ny teniko teo ny batisa dia hialohavana fibebahana sy fianarana baiboly. Ka raha mbola tsy nibebaka mihitsy ianao nefa atao batisa dia tsy batisa zany izay. Noho izany zany atao batisa ianao. Rehefa ho atao batisa ianao dia aza mieritreritra hoe averina atao batisa, tsy averina atao batisa ianao, fa izay mihitsy ianao vao atao batisa rehefa avy nibebaka sy nianatra tenin'Andriamanitra. Efa olona miala amin'ny raha tsy fanao ianao. Izay ianao vao atao batisa. Ka na misy olona eto zany mety hoe efa nirotsaka tao anaty rano izy, kanefa izy mihitsy tena mbola mahatsapa hoe tena mbola tsy mibebaka mihitsy fa mbola avy tao anaty rano dia mbola nisotro toaka, mbola tena tsy nandalo fibebahana, tsy nanao an'izany mihitsy hoe Jesosy tena hiala amin'ity raha tsy fanaoko ity fa niroboka fotsiny tao anaty rano tao satria mety hoe nisy hoe izay fotsiny no fomban'ilay fiangonana na ohatr'izany. Dia tsy batisa ny anaran'izany, tsy batisa ny fibebahana izany fa nanao atletika fotsiny ianao zany. Zah zany te hanentana antsika rehetrarehetra androany hoe voavaly ilay fanontaniana ilay tamin'ny mbola kely tsy batisa iny. Zah zao ndraisina mpandray ny fanasan'ny tompo izay mivady tamin'ny Fampianarana dia ilay nametra tanana dia avy eo mandray ny fanasan'ny tompo, tsy batisa iny, tsy izy iny. Ny atao hoe batisa araka ny teniko tao dia ianao miroboka ao anaty rano. Ka raha mbola tsy miroboka tao anaty rano ianao zany dia tsy mbola vita batisa ianao izay. Fa tsy hoe efa nazangy efa mpandray fanasan'ny tompo zangy vitako amin'io voalohany zangy tsy batisa. Satria indraindray manko ny fotom-pampianarana zany no miteny hoe ilay fandraisana fanasan'ny tompo iny fa namafisana ilay batisa tamin'ny mbola kely, ilay tamin'ny mbola kely mihitsy ary dia efa tsy batisa, rano kely natete dia eo amafisina amin'ny inona moa ty ny fametrahantanana rehefa lehibe ndraiky dia vao maika ihany mbola tsy izy ihany. Ka raha ny baiboly zany mijerentsika raha tena hanaraka an' Jesosy ianao dia baiboly no bazy, baiboly foana no fototra iangana ary ato ny finoana kristianina ato anatin'ny baiboly dia tokony tsy mivoana amin'ny baiboly zany isika rehetrarehetra. Izay ny momba an'iny aloha, momba ny batisan'ny rano zany izay nresahantsika izay momba ny batisan'ny rano izay. Misy koa mantsy ny batisa hafa ianarantsika ihany koa ny mahakasika an'izay. Fa izay zany ny batisan'ny rano aloha. Raha misy fanontaniana mahakasika an'izay dia raisiko foana dia valiko ianareo.
Iverina ny ten'Andriamanitra teo atsika Mateo 7:1 satria zahako vitaina daholo dia amizay tsika tsy miverimberina mampianatra lavabe fa mba any amin'ny fanontaniana sisa izany mamaly anareo. Mateo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy azafady azafady tompoko io Mateo 7:1 fa Mateo 7:1 azafady fa elaela kely namaky an'ilay izy. Mateo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy, izaho manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Io indray ilay batisa amin'ny fibebahana. Fa ilay avy eo aoriako no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Alleluia. Eny an-tanany ny fikororoany ary izy anadio tsara ny eo ampamilony ka anangona ny vary no any an-tsopitra fa ny akofa sy ny mololo dorany amin'ny afo tsy mety maty. Eo ihany tsika ohatrotra ihany avy eo azavaiko no mazay ten'izay. Asan'ny apôstôly 2:5. Asan'ny apôstôly 2:5 amin'ny Jesosy manao hoe fa Jao nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Eto izany misy batisa anankiroa ihany koa hafa. Ozy izy Jao natao hoe izaho manao batisa anareo amin'ny rano any amin'ny 1:12 teo Jao 7. Fa avy eo aoriako ozy izy nanao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Jesosy izany no manao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo fa i Jao manao batisa amin'ny rano. Inona moa ilay batisa ny fanamasina? Idirantsika aloha ilay fanamasina dia avy eo tsika hijery an'ilay afo somary ho afefoezitsika ihany tsika ny fotoana tsy avelantsika lavitra be. Miverina ihany ilay teniko teo. Ny atao hoe batisa dia ilay hoe miroboka tanteraka. Andao angejerentsika tonga dia any amin'ny asan'ny apôstôly 4 tsika no hijery. Asan'ny apôstôly 4 hijery izany tsika hoe inona ka izany batisa ny fanamasina satria mety mbola tsy henonareo mihitsy izao izany fa mety androany nareo vao maheno an'izany batisa ny fanamasina fa misy ihany koa izany izay tsy olombelona manao azy fa Jesosy arak'ilay ten'Andriamanitra teo. Asan'ny apôstôly 4 amin'ny anaran'i Jesosy 10:30 jerentsika tamin'ny andro Pentekosta izy ity. Alleluia. Ndraso kely that's what this verse akony. That's one. Sady asan'ny apôstôly 2 fa diso avy azafady. Asan'ny apôstôly 2 azafady fa maromaro verse raisiko ato dia indraindray zahako mifangaro kely. Asan'ny apôstôly 2 1:1. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenjika ilay trano niangonana. Ary nisy lela maro mitarehin'afo ny seho taniny izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy. Teto izany dia rehefa tamin'ny andro Pentekosta moa fantatsika tsara Jesosy efa tsy teo intsony, efa lasa izany Jesosy efa niakatra. Dia talohan'ny natongavany fanamasina talohan'ny andro Pentekosta dia niteny Jesosy tamin'ny mpianatra hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema mandram-panafiana anareo ny hery. Inona ilay hery? Ny fanamasina. Hidina izany ny fanamasina amin'ny andro Pentekosta. Dia rehefa niangona tao amin'ny efitra ambony reto mpianatra Jesosy reto 20 menadamo zareo niangona tao amin'ny efitra ambony io
dia rehefa tonga amin'izay zany andro Pentecoste dia ozy izy ny tena Andriamanitra ny amin'ny andinin'ny fahadimy andinin'ny fahaefatra hoe ary samy feno ny fanamasina izy rehetra. Ny batisan'ny fanamasina zany dia fahafenon'ny fanamasina. Batisan'ny rano zao tsika teo dia tena hoe miroboka tanteraka ao anaty rano. Ny batisan'ny fanamasina indray zany dia mitafaroboka tanteraka na miroboka tanteraka ao anatin'ny fanamasina. Teto zany reto olona ireto dia efa niomana izy loha mazava ho azy tsy nihetsiketsika teo Jerosalema. Inona moa na teo Jerosalema eo amin'ny toerana misy ny fanatrihan'Andriamanitra, zany hoe olona tsy nandeha hoe tsy nandeha nanao zavatra hafa zany ny mpianatra fa tena niandry an'io fotoana io mihitsy, niomana an'io fotoana io. Dia avy eo zareo niditra tao anatin'ilay efitrano anankiray dia nivavaka izy. Dia rehefa noho nivavaka amin'izay zareo nira fiderana dia nivavaka. Dia nivavaka teo amin'izay zareo dia fofofo ny rivotra ozy izy. Dia avy eo amin'izay latsaka ny fanamasina nanao tahaka ny tarehin'afo. Dia feno ny fanamasina izy rehetrarehetra. Dia rehefa feno ny fanamasina izy rehetrarehetra dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. Ny fahafenon'ny fanamasina zany no atao hoe batisan'ny fanamasina. Fahafenon'ny fanahy masina. Alleluia. Ny ianao zany misy fotoantsika mazava be lony. Rehefa olona anankiray zany atao hoe fenon'ny fanamasina dia reto reto zao tonga dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy. Niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Eo zany Jesosy ilay manao batisan'ny fanamasina, midina ny fanamasina. Dia feno zareo dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Rehefa io zavatra eo afaka miseho, rehefa ohatra tsika zao hoe tena mivavaka tena ohatra ao anatina vavaka tena mahery ianao, tena ao anaty vavaka tena mifantoka be ianao dia heninao mihitsy tena feno ianao. Na ianao nisy vavy zao vao nisaka taminay vao aingana dia ohatr'izay. Tena hoe feno fanamasina dia nandray ianao ohatra matsiaro zany mihitsy hoe tsy eto an-tany zany. Tena renao mihitsy hoe tena feno fanatrihan'Andriamanitra ianao. Dia rehefa hariva ozy izy ny andro rehefa vita ny sabata dia faly be mihitsy feno fifaliana ny foko tena ravoravo. Satria tena avy nilomano tamin'ny fanamasina. Zany hoe neny atao anatina fahafenon'ny fanamasina. Rehefa fenon'ny fanamasina ny olona anankiray zany dia possible izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Reto olona reto zao no teny tamin'ny fiteny tsy fantatra daholo. Reto olona reto. Ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zany dia ara-baiboly mihitsy. Fa zao. Za zany eto fitiniko moa ilay fampianarana. Raha misy olona eto mety misy amin'ny olona manaraka an'izao fampianarana zao hoe rehefa tena feno fanamasina izy ka ohatra hoe vao manomboka ohatra hoe mihitsy hoe ohatra hoe feno fanamasina izy zany ka ohatra hoe mitady tena fiteny tsy fantatra na tsy fantatra na ohatra zany ka hoe menjera na mikarapoka amin'ny tany na hoe tsy matsiaro tena dia mila délivrena ianao fa tsy fanamasina zany. Tsy fanamasina. Reto olona reto rehefa niangona atao amin'ny efitrano anankiray dia ny trano miorooro. Zareo zany ao anatiny ao maheno hoe miorooro ilay trano dia mirivo fofofo ny rivotra. Fa ny any ivelany any tsy nahita an'izay. Dia avy eo zareo no teny tamin'ny fiteny tsy fantatra fa tsy voalaza eto mihitsy hoe karapodrapoka zareo dia nianjerazera tamin'ny tany dia ohatr'izany tsisy an'izany ato anaty baiboly zany. Tsy ara-baiboly zany reny hoe feno fanamasina ianao dia menjery reny dia tsy matsiaro tena. Fa ny fanamasina dia midina ao anatinao ary mety miteny amin'ny teny tsy fantatra kokoa ianao fa ianao olona ao tsara. Ianao zany olona ao tsara ny sainao, olona tonga saina tsara ianao fa tsy hoe olona lasa talatala na hoe olona tsy tompony tenanao fa ao tsara mihitsy ny sainao ary afaka fehezanao zavatra io. Indraindray zany misy olona tonga dia mahitsy moa za eto hoe ohatra hoe vao manomboka amin'ny teny ohatra zao zao mampianatra nareo eto dia vao manomboka mampianatra tonga dia mivadika lelaka dia basabasa dia reny zavatra reny zany tsy ara-baiboly. Satria voalohany indrindra aloha ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra zany tsy natao hoe za zao eto raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy sinina fantatra reo izay lazaiko. Satria lasa ho sarotra aminareo zany hoe inona ny fampianarana ho teneniko eto raha teny tsy fantatra no teneniko aminareo eto. Izay zany aloha anankiray. Dia ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ihany koa ny fanamasina dia fanahy endry ny fanamasina. Zany hoe tsy manao an'izany zany ny fanamasina hoe eny amason'olona eny ianao dia tapitapika ianao tonga dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tapika dia
Ary ny fanamasina ihany koa matoa ianao zany tena hoe feno ny fanamasina dia satria ianao efa nilona tao anatina vavaka maharitra. Reto olona reto efa mivavaka maharitra vao nilatsaka ny fanamasina. Fa tsy hoe ianao mbola vao manomboka mivavaka ianao mbola renao maina be iny dia vao manomboka mivavaka ianao vao manonona hoe Jesosy ianao tonga dia mivadika amin'ny tena fiteny tsy fantatra ny lelanao. Tsy mitombona ihany koa zany satria ny olona amin'ny teny fiteny tsy fantatra dia olona efa tena feno vavaka tanteraka mihitsy ary olona efa tena milona ao anatin'ny fiainam-bavaka efa tena milomano ao anatin'ny fanamasina. Mariako kely fotsiny sady miditra kely amin'izay fa mbola ianarantsika betsaka mahakasika an'izay moa. Reto olona 20 izay natsahan'ny fanamasina ireto dia olona ao anaty didin'Andriamanitra ireo. Mpianatra Jesosy ireo. Tao daholo ny mpianatra 12 sy ny mpianatra mpanaradian'i Jesosy sy ny 70 lahy sy ny sisa tao anatin'ireo mpianatra ireo. Ka mazava ho azy fa ireo mpianatra ireo dia olona ao anaty fahamarinana. Olona mitandrina didin'Andriamanitra ireo. Olona manamasy tena tsara mihitsy ireo olona ireo. Olona tsy mihinana zavatra maloto ireo olona mitandrina sabaty ireo olona tena manam-pahamasinana ireo tena olona tena mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra ireo olona ireo. Zay zany tena tsara tsy piako be mihitsy ny zavatra izay satria be dia be ny fanahy izay mamitaka araka ny tenin'Andriamanitra izao toetra ny fanahy fa be dia be ny fanahy mamitaka amin'izao andro faran'izao. Ary saika ny olona zao saika milaza daholo hoe manana fanamasina dia be mihitsy ny fiangonana amin'izao mivohy be an'io resaka fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra io. Dia mila fantaritsika tsara zany hoe fanahy inona no miasa ao anatin'ireny, olona manahoana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny voany no hamantarana ny hazo. Ka reto olona reto zany dia mariako tsara fa nilatsahan'ny fanamasina ireo olona ireo izay ao anaty didin'Andriamanitra tsara mihitsy. Tsy salasalana zany fa ireo olona ireo dia manana tena fanamasina pure fa tsy fanahy mamitaka satria olona makatodidin'Andriamanitra ireo. Olona miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary olona manam-pahamasinana manamasina ny tenany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireo olona ireo. Ka mila mitandrina zany tsika amin'izao andro faran'izao amin'ny resaka fanamasina. Fa tsy ny olona rehetra amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra akory dia fanamasina daholo. Fa dinio tsara hoe manahoana ny fiainan'ilay olona, manahoana ny olona iny. Dia izay ianao vao afaka mamaritra hoe tena fanamasina ve sa fanahy mamitaka. Resaka fametrahan-tanana sy ny sisa mila mitandrina tsara mihitsy ianareo, mila mitandrina tsara mihitsy tsika fa tena tsy tsika zany tena mila mitandrina amin'ny resaka fanamasina, resaka batisan'ny fanamasina, resaka fametrahan-tanana indrindra satria ny fanahy dia mifindra amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Ka raha olona misy fanahy mamitaka ny mametra tanana anao dia mifindrany aminao koa iny fanahy ao anatiny iny dia manjary lasa ho delivrena amin'iny indray ianao sahirana indray ny delivrena antsika amin'izay fotoan'izay. Ka mila mitandrina zany tsika rehetrarehetra amin'ny resaka fanahy mamitaka. Inona moa no mariako kely fotsiny ny batisan'ny fanamasina tsy voatery ao aorianan'ny batisan'ny rano tsy voatery ao aorianan'ny batisan'ny rano fa possible ihany koa alohan'ny batisan'ny rano. Ohatra zany ianareo zao efa mankatoa fahamarinana, efa mandroso ara-panahy, efa mankatoa didin'Andriamanitra nareo dia rehefa ao anaty vavaka mahery eo nareo, vavaka tena milona am-bavaka nareo, tena hoe miaina ao anatina fiainam-bavaka be mihitsy nareo ohatra hoe manao vavaka maharitra dia possible nareo anatin'iny nareo vita batisan'ny fanamasina. Tsy voatery hoe vita batisan'ny rano vao vita batisan'ny fanamasina fa afaka alohan'ny batisan'ny rano. Fa ny tena zava-dehibe dia ianareo efa miaina tanteraka ao anaty fahamasinana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany. Inona ny vokatry ny batisan'ny fanamasina? Ny vokatry ny batisan'ny fanamasina dia fanomezam-pahasoavana. Misy fanomezam-pahasoavana raisina zany rehefa vita. Hitanareo zao tamin'ny mpianatra ireo zao rehefa vita ny Pentecoste dia nilatsahan'ny fanamasina amin'izay zareo nidina niaina tamin'ny fahafenoan'ny fanamasina zany dia nanomboka teo aloha rehefa tao anatin'ilay fiteny tsy fantatra iny dia nisy olona tany ivelan'ilay trano
vakio ny ten'Andriamanitra eo amin'ilay asan'ny apôstôly toko faharoa teo afaka tohizanareo ny vaky teny fa fiteniko fotsiny le izy. Nisy olona maro zany any ivelan'le trano ivorindry zareo mivavaka eo dia ireo olona ireo olona samy hafa fiteny fa gaga ireo olona ireo ohatra zany hoe zay zao ato dia misy fivoriam-bavaka ato dia zahay malagasy daholo ny ato ohatra dia nefany any ivelany any misy olona karazana avy any amin'ny firenena be dia be hoe misy olona hoe miteny sinoa ny miteny arabo miteny anglisy miteny fiteny be dia be ao ivelany ao dia ry zareo amin'izay rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tato anatin'ilay trano dia lasa miteny amin'ny fitenindreo olona rehetrarehetra ireo, ny sasany miteny sinoa, ny sasany miteny anglais, ny sasany miteny ino izy teo arabo, ny sasany miteny karazana fiteny be dia be italiana sy ny sisa. Dia gaga ilay olona tany ivelany hoe dry tsy malagasy ve ireo ka ahoana ny ahaizany ny fitenitsika ohatrany hoe ohatr'izay zany ilay zavatra nitranga satria lasa mitory teny amina za zany zao ohatra ato zany mivavaka be dia misy sinoa ivelany eo dia zako le ato io lasa mivadika amin'ny teny amin'ny fiteny sinoa dia lasa mahazo ny zavatra teneniko le sinoa ivelany eo dia gaga ry zareo hoe ahoana ary zany satria zay vao fantatra zareo tsy fantatra zareo mihitsy hoe nisy fanamasina ny latsika tamin'ilay olona fa gaga fotsiny zareo tao ivelany teo hoe tsy fitenitsika ve zany mitenenandry zareo zany dia ohatr'izay mihitsy ny fiteny amin'ny fiteny fantatra misy karazany anankiroa na le olona anankiray miteny amin'ny fitenina firenena hafa izay tsy mbola hainy za zany zao ohatra hoe miteny amin'ny fiteny fantatra ohatra dia mety hoe miteny arabo satria za tsy mahay miteny arabo mihitsy fa tsy hoe miteny frantsay tsy izy raha vao zay na hoe miteny anglisy satria miteny anglisy koa mba misy azonao ihany hoe mba haihainao ihany fa raha ohatra zao miteny arabo za zao tsy mahay miteny arabo mihitsy dia possible zany ohatra hoe miteny arabo na koa anankiray koa miteny amin'ny fitenina anjely. Hitanareo Jesosy rehefa misy fotoana Jesosy rehefa mivavaka ohatra hoe eny amin'ny tendrombohitra oliva na ohatran'izany izy tamin'ny na teny Getsemane dia midina ny anjely mampahery azy rehefa kivy Jesosy dia Jesosy zany amin'ireny manao fitenina anjely no iresahany amin'ireo anjely ireo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia hiteny amin'ny fitenina anjely aza ianareo anefa tsy manam-pitiavana dia tahaka ny mpatsona aman'eny zany hoe ny fiteny amin'ny teny fantatra zany dia mizara roa fitenina anjely na fiteny amin'ny fiteny pirenena tsy hainao. Raha misy fanontaniana mahakasika an'izay azavaiko bebe kokoa afaka manazavanareo bebe kokoa raha tsy azonareo tsara le tiako tenena fa fitiniko foana le fampianarana eto mba tsy ho lava loatra zay zany no momba ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Ny fiteny amin'ny fiteny fantatra koa fanomezam-pahasoavana tsy voatery zany hoe isaky ny andro san'andro ianao dia teny amin'ny fiteny tsy fantatra foana tsy zay tsy voatery ho zany. Misy olona aloha ato anaty baiboly andao ejerentsika ny fanomezam-pahasoavana amin'ny teny amin'ny fiteny samihafa misy olona zany tena manana fanomezam-pahasoavana n'izany mihitsy. Korintana voalohany ohatra toko 12 eo zao izy Korintana voalohany toko 12 dia miteny mihitsy ny soramandry ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samy hafa. Aleloia. Vakitsika mihitsy le izy rehetrarehetra amin'ny aran'i Jesosy toko 12 Korintana voalohany ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo fa fon'izay nitilisanareo dia nentina tany amin'ny sampy-moana araka izay nitaomana anareo ka mampafantatra anareo fa tsy misy olona ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy. Eto zany ny olona zany eto aloha dia efa miteny zany Paoly apôstôly hoe raha misy olona zany ampitenen'ny fanan'Andriamanitra ohatra zany hoe olona maminany ohatra na hoe ohatra zany ka manozina dia efa tonga dia mazava be fa tsy fanamasina. Ny fanamasina zany tsy manozona zany mihitsy. Raha olona ampitenen'ny fanamasina zany na ampitenen'Andriamanitra dia tsy manozona zany hoe tsisy ozona mivoaka mihitsy ny vavany. Ka raha misy olona manozona zany nefa mpanompon'Andriamanitra ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra izy kanefa manozona izy dia tonga zany dia fantatrao avy hatrany
fa tsy fanamasina no mampiteny azy. Zay zany tonga dia tenenin'ny Paoly antsika eto. Andininy faefatra, zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny mpanompono, nefa ny tompo dia iray ihany. Zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Aleloia. Andininy fafito, ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoan'ny fanahy ahasoa. Fa ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalana araka ny fanahy izany ihany. Ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana amin'izany fanahy izany ihany, ny anankiray manao fahagagana, ny anankiray maminany, ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa. L'esprit de discernement ny anaran'io fanahy samihafa io, izany hoe raha misy olona zany tonga eo aminao dia ametrahanao tanany iny olona iny ohatra, dia fantatra hoe fanahy zao ny eo anatin'iny olona iny. Ilay olona tsy mahafantatra fa ianao mahalala hoe misy fanahiny io olona io. Zay zany le fanomezam-pahasoavana ihany koa zany. Ny anankiray miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika amin'ny fiteny tsy fantatra. Fanomezam-pahasoavana zany ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, fa tsy ny olona rehetrarehetra akory ny hoe tsy maintsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo isan'andro isan'andro. Fa misy fotoana mety hoe indray mandeha eo amin'ny fiainana iny olona iny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, na indroa na intelo na tsy indraindray tena farak'izay tsy indraindray, fa tsy hoe ny olona rehetrarehetra zay mpivavaka akory dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo. Tsara baiboly satria zarazaraina ho samihafa. Misy olona zany eo tena manana mihitsy fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteny samihafa, fa tsy hoe ndray fiangonana dia maheno daholo dia tatatatato dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo. Zay zany dia efa tsara baiboly. Ny sasany ozy izy nomena manana fanomezam-pahasoavana manasitrana, ny sasany manao fahagagana, ny sasany mitory-teny, ny sasany mampahery, ny sasany mampianatra, ny sasany misy zavatra zany tena rehefa ianao zany rehefa vita batisa ny fanamasina na hoe efa nandray an'io fahafenoan'ny fanamasina io dia misongadina be ny fanomezam-pahasoavana anananao. Zany hoe tsy voatery anankiray koa hoe ray fotsiny, fa maromaro. Fa ny anankiray ny tena misongadina indrindra. Misy zavatra zany tena mampisongadina anao mihitsy eo amin'ny asa fanompoana ao an'Andriamanitra. Misy olona zao eto zao sady eto be dia be ny olona sitrana amin'ny aretina eto amin'izao fandaharana zao, be dia be ny olona sitrana, be dia be ny olona mahery eto rehefa mitory-teny amin'ny alalan'ny fampaherezana, be dia be ny olona za zao ohatra hoe manana fanomezam-pahasoavana ohatra hoe mampianatra dia mahazo aina be za rehefa ny anaty fampianarana, fiderana dia ohatr'izay ihany koa. Dia misy ohatr'izay zany, fa zay zao tsy manana fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zao izay mivady, satria nareo zao tsy mbola nahitanay teto mihitsy hoe nanao fampianarana zay na nitory-teny na nideran'Andriamanitra dia hoe tena eo mihitsy zay dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo foana na ohatr'izany. Tsy anananay zany hoe fanomezam-pahasoavana, fa misy fotoana zay indraindray kely rehefa tena zay mivady rery, hoe mivavaka tena mivavaka zay mitokam-bavaka azy zay mivady tena hoe maharitra mivavaka eo, dia misy fotoana zay indraindray mba hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra kely eny ihany. Fa afaka azavaiko anareo anontaniio raha misy zavatra tsy azonareo. Ajanontsika eo ny amin'iny angamba any anaty fanontaniana no tohizantsika raha ohatr'izay. Zay zany ny vokatry ny fanamasina zany dia fanomezam-pahasoavana. Mandray fanomezam-pahasoavana ianao rehefa vita batisa ny fanamasina. Ny anoharan'ny Paoly apôstôly azy moa ao ambany eo vakio toko 12 iray manontolo io fa ny anoharan'ny Paoly apôstôly azy dia ohatr'izao hoe ny sasany marina, ohatra zany hoe momba ny tena anankiray satria Jesosy ny tena iray, fanahy iray ihany ozy izy nomena anareo, fa samy hafa fotsiny ny fanomezam-pahasoavana azonareo. Zany hoe ohatrany hoe sasany maso, sasany sofina, sasany orona, sasany tongotra, sasany tanana, fa fanahy iray ihany. Fa miara-miasa ireo dia mitondra manina moa zany miara-miasa zany ireo fanomezam-pahasoavana ireo dia mahatateraka foana an'le asan'Andriamanitra izay hanankinana anao. Zay zany ny momba an'iny batisan'ny afo. Io ilay nijerentsika teo ozy izy dia tena Andriamanitra hoe hanao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Afoheziko kely fotsiny ny batisan'ny afo dia tsotra be. Ozy izy ny tena Andriamanitra hoe eto ny ziokako mianarako fa mora fanahy sady tsy miavina koa, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Ny batisan'ny afo zany dia fizahan-toetra na hoe fitsapana.
fizahan-toetra. Ny batisan'ny afo amin'ny maha fizahan-toetra anazy dia tsy mahafaty na hoe mitondra fahampitehana eo amin'ny fiainanao. Batisan'ny afo, ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe hamaky ny afo ianao dia tsy ho may. Hitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Any amin'ny Isaia misy an'izany teny izany. Iny zany ilay batisan'ny afo, izany hoe ianao mamaky vaky afo ary tena afo mihitsy ny vakivakianao, fa ianao tsy may, tsy miatraika aminao ilay izy. Mitany ony ianao, tena ony tokoa io, rano be, fa ianao tsy safotra ao anatin'io. Tena mitany iny ianao, tena miampitany iny ony iny ianao, fa ianao tsy safotra ilay ony. Izany hoe tsy mitondra fahafatesana eo amin'ny olona anankiray zany ny batisan'ny afo. Sadraka sy Mesaka sy Abednego nalatsaka tao anaty lafaoro, mirehitra afo izy, nafanaina impito, fa tsy may, na dia singam-bolony aza tsy may, nefa tena afo ny nandatsahana azy tao, ary tena mamay, fa izy tsy may. Izay zany no atao hoe batisan'ny afo, tsotra be, fizahan-toetra, fitsapana anao. Ny ahafantaranao zany hoe batisan'ny afo ny zavatra mitranga aminao dia izy tsy mitondra fahafatesana eo aminao. Raha ohatra ka vokatry ny fahotana ny zavatra mitranga eo aminao dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambon'ny ota. Izany hoe misy zavatra potika mihitsy, misy zavatra voakitika, misy zavatra rava mihitsy zany eo amin'le olana. Mafy be zany ilay izy dia avy eo tena misy fiantraikany ratsy mihitsy hoe tena nahapotika ny fiainana mihitsy ilay olana. Misy zavatra potika tao anatin'izay. Amin'izay fotoan'izay izy tsy batisan'ny afo, fa fanitsiana na hoe vokatry le fahotana natao. Nisy fahotana teo aloha dia tafiditry ny fahafatesana le fiainan'le olona. Zay zany. Fa raha batisan'ny afo le izy dia tsy natao hafaty, fa kosa natao hampitombo anao amin'ny finoana, hamafiorina anao. Hitanao ohatra zao hoe raha ohatra zao ianao hoe ny voalohany indrindra zao ohatra zao hoe nareo efa manomboka ao anaty fahamarinana, zao ohatra hoe manomboka miditra anaty fahamarinana nareo dia voahenjika. Iny zao dia efa batisan'ny afo iny. Dia ianao ilay voahenjika iny zany dia efa mandalo batisan'ny afo ianao zay. Dia misy fotoana indray ianao ny batisan'ny afo zany tsy voafetra, fa mandritry ny fiainanao ety ianao dia mandalo batisan'ny afo tsy indraindray eny foana ianao. Mba hahafahanao mampitombo ny finoanao, hahafahanao tena mampiorina tsara anao zany ny batisan'ny afo, ekaranao ny vo ambonimbony kokoa foana amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Indraindray zao ohatra hoe ianao efa tena vita batisa ianao, efa tena mivavaka ianao, efa ohatra izao ianao, fa ianao indraindray misy fotoana marary ianao, na hoe marary ny zanakao, na hoe misy zavatra tena mitranga ngezangeza mihitsy ao fiainanao ary mafimafy ilay izy Zay mahafo azy, tena ohatry ny mamay be. Fa iny zavatra iny tsy mahafaty zany iny, tsy mahatonga hoe fampitehana hatramin'ny farany zany. Fa iny zavatra iny ahatonga anao hitombo foana amin'ny fahafantaranao an'Andriamanitra, dia ekaranao ny vo ambonimbony kokoa foana eo amin'ny sehatry ny fanompona an'Andriamanitra. Zay zany natao hoe batisan'ny afo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe nizaha toetra anay tamin'ny memy ianao. Tsika zany rehefa zahana toetra tahaka ny volamena, ozy izy ny ten'Andriamanitra dia fotsiana. Zany hoe ozy ny ten'Andriamanitra koa hoe aoka ny masina mbola hiamasina foana, misy niveau foana zany eo mila tratrarina, dia miakatra zanatohatra foana ianao. Dia mialohan'ny ekaranao an'iny zanatohatra iny misy batisan'ny afo eo aloha, dia dinganinao iny batisan'ny afo iny dia tafakatra ianao zay. Dia eo indray ianao hiakatra ambonimbony ianao dia mandalo kely an'izay batisan'ny afo zay. Ka io zany dia efa zay fotsiny hoe tsika mila mahery fa ny batisan'ny afo tsy mahafaty, tsy mitondra fahampitehana, fa mila mahery. Misy aminareo zao atao batisa atao ato dia tena mandalo batisan'ny afo mihitsiny dia mahereza fa Andriamanitra tsy mamela anareo faty zany raha batisan'ny afo tsy mahafaty zany io, tsy maninona zany io, fa mandalo an'io fotsiny nareo. Fa ny zavatra ataonareo dia mifikitra tsara, tazona ny finoanareo, miaina anaty fiainam-bavaka tsara nareo, mamikotra amin'ny Jesosy nareo, aza vahana mihitsy ny fanomponareo an'Andriamanitra fa ho hitanareo fa milamina ny eo rehefa avy eo. Zay zany momba ny fampianarana batisa. Raha misy fanontaniana dia afaka mametraka fanontaniana foana dia valiko aty amin'ny MP. Za vonona foana hamaly anareo
amin'izay fanontaniana rehetra apetraka reo fa faranantsika eo aloha ny androany satria efa lavalava ihany izay mivavaka antsika amin'izao fotoana izao maranantsika ny fotoana jesosy eo misaotra anao zany amin'izay fampianarana izay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra nyzaraina teto za jesosy misy matoky fa nandray indray reto mpanomponao ireto ao anatin'izany fampianarana izany raha misy tsy mazava jesosy dia ny fanahinao masina mihitsy no angatahako tena anazava amin'izy ireo bebe kokoa izay zavatra tena tianao ambara fa kely ny fisainako fohy ny fisainako ary tena kely ny fahalalako fa ianao Andriamanitra amin'ny fahafenoana ianao mihitsy no ameno ny zavatra rehetra izay tsy voalazako tete voninahitra tompo atolotra fenso tanteraka ho anao hatramin'ny taloha indrindraka ho mandrakizay haleloia amen zay ary ny fampianarantsika androany fa dia mametraka ny veloma amintsika indray dia ao aoriana indray tsika hianatra zavatra hafa haleloia amen misaotra antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany dia mirary antsika mba ho tonga amin'izany tanjona ngeza-be izany mba tena azo mitapakila ho any an-danitra tsika rehetrarehetra mahereza daholo amen